Mirapatsika rivariva tena mateti-piavatra sotrikely androany fa tena misy vaovao tsy maintsy zaraiko aminareo. Mirapatsika rehetrarehetra. Merci Voladina. Tonga sokia. Merci beaucoup. Iteny kely fotsiny zany hoe ina vaovao farany avy any Madagasikara. Vita zany le déferment ny Raisa teo dia nalefa ny mpitsara mpanao famitorana ny juge d'instruction any Amponja izy placé sous mandat de dépôt. Tiako tenenina aminareo dia zao tsy lasa notiska MD izy dia MD any Antamora zay aloha zany ny voalaza ny didina avoaka ny juge d'instruction. Tsy hoe akory ny fidirany any Amponja no mahafaly antsika, vehivavy izy ary mananjanaka izy fa tsy izay, tsy miditra. Hitanareo rehefa mpitsara zany tsy mijery an'izany hoe ohatry ny ahoana izy na ohatry ny ahoana fa ny zavatra nataony sy zavatra hampanganana azy no jerevana. Dia faharoa manaraka an'izany tsika ny tena nahafantarantsika n'ity ramatoa ity zany dia ny eo amin'ilay hoe manao intervention mba tsy hidirana any amin'ny fonja na hoe olona tokony any amin'ny fonja dia navoakany. Henontsika tamin'ilay vidéo farany teo le hoe nisy olona marobe zay voaroroy tamin'ilay évasion ny du bois de rose iny dia hoe nisy olona nanaovana intervention dia tsy nigadra nefa nizao nilaza hoe nefa nge iny olona iny malala hoe zao tsika zany tsy miditra hoe marina sa tsy marina le meloka sa tsy meloka le olona fa le fomba fataony no tseketsika. Faharoa manaraka an'izany efa niteny taminareo fa be dia be ny victime n'io ramatoa io amin'ny resaka halatra tany, amin'ny resaka tomobile, amin'ny resaka camion. Fa ireo olona rehetrarehetra ireo tsy nahita rariny daholo amin'ny fitsarana. Amin'izao tsika miteny izao zany betsaka ny olona izay mieritritra hoe enfin mba niara-ny lalàna ty ramatoa ty. Nareo asa mieritritra hoe za manana problème manokana aminazy, tsy fantatro io, je la connais pas. Hitako indray indroa izy angamba tao amin'ny fitsarana satria rehefa nisy fety ao amin'ny fitsarana dia hitako izy indroa à deux reprises izy nitako hoe nanao sponsor tamin'ny fetin'ny fitsarana dia efa nahagaga anahy ilay zavatra tamin'izay. Fa izao zany dia amin'ny raharaha izay hampanganana azy ity tentative de meurtre sy zavatra hafa koa dia MD izy. Za zany teny ambeninareo izay nataoko tamin'ireo mpanao gazety nandeha ambeninareo so sanatria miova lalana avy eo amin'ny tribunal mandeha any amin'ny fonja indray izy ka tsy aterina any Amponja satria nahoana moa zany ny zavatra tseketsika dia izao re olona nahoana zany ny olon-tsotra sy ny olona izay tsy mahitahita izay tsy mahavivu moa izy zay dia tsy maintsy higadra zany, dia tsy maintsy hiara-ny lalàna zany, dia na mana-marina na manana ny diso dia migadra aloha rehefa MD. Fa maninona zareo no tsy hanao an'izany. Henontsika tamin'ny vidéo farany teo hoe tsisy miditra ny antsefa zany fa any amin'ny cure mbola malalaka. Tsy haiko hoe aiza io cure mbola malalaka io ka sao dia ho alefa any amin'ny cure izy. Fa hatreto aloha dia nalefa any Antamora aloha izy zany amin'izao arivo izao dia ho hitantsika eo ny tohany sao dia afaka iray andro roa andro dia hoe eva sanina. Mijery daholo tsika rehetrarehetra. Faharoa manaraka an'izany izao zany tiako tenenina ho an'ireo olona rehetra izay victime n'io ramatoa io, na resaka tany zany na resaka escroquerie zany na resaka hoe nalainy ny taninareo na nalainy ny fanananareo. Zao fotoana iseho manifestevanareo rehetrarehetra, mivoanareo amin'ny fahanginana, mivoanareo amin'izay misy anareo fa pour une fois les madame mba niara-ny lalàna.
nareo malala tsara ianareo zay nandefa dossier taty amina za tsy teny hoe iza ianareo nareo zay nandefa dossier taty amina ny taraina ny tomany hoe izay de tsy nahita rariny c'est le moment ou jamais andefasanareo ny dossier anareo zay de teneniko za zany tsy miteny hoe inona na inona fa nareo rehetra nilaza hoe bloqué ny dossier anay bloqué ary ny dossier anay misy any Antsirabe, misy any Morondava, misy ao Antananarivo, misy any Mpaky zao fotoana etsiketseo daholo amizay satria efa somary manino moa ty efa somary miembotra daholo ny olona zay anampy anazy amin'io satria araka ny teneniko olona ambony toerana daholo mokatrany ministra rehetrarehetra ny hatrany présidence manampy anazy daholo donc zao zany olona mety mba hieritreritra deux fois ho fantaninareo misy manontany teo Arimbiky manahoana bonne question za koa zany mba manontany ary ny ahoana ny Arimbiky satria enitsika tsara fa dossier anankiroa be zao ny Arimbiky de ny extorsion de fonds tamin'ny resaka ina moa ty le enregistrement iny de ny anankiray indray resaka corruption tamile resaka Sri Lankais ka tsy haiko hoe inona zany no andrasan'ny olona amin'io raha ohatra zany lalàna mijerena en tant que ministre izy de ny haute cour de justice no afaka manao inona moa ty no manenjika azy fa Bianco sy ny Pakako afaka manenjika anazy ny MD mety tsy afaka ataon'ny Bianco sy ny Paka fa ny haute cour de justice afaka manao an'izany ny ao amin'ny assemblée afaka manao session extraordinaire manao main levée ny immunité fa tsy afaka amiray tsikombakomba amin'io raha manao firaisana tsikombakomba amin'io ny assemblée de tsy mamoaka an'le main levée ana immunité fa raha manao ny asany zareo de manomboka hatrao amin'ny Pâques makao amin'ny haute cour de justice misy ny atao hoe procureur général ao amin'ny haute cour de justice ny procureur général ny cour suprême ihany no procureur général ny haute cour de justice izy no miassurer ny atao hoe ministère public na tompon'ny fanenjehana maître de la poursuite amin'ny mpitondra am-perinasa manomboka eny ministra ka hatrany amin'ny filoham-pirenena miandry zany tsika hoe anao ny andraikitra ny ve io procureur général ny haute cour de justice io amin'le fanenjehana anao ny asany ve ny député amin'ny fanaovana main levée d'immunité an'io olona io ho an'ireo zay milaza hoe acharnement oreto tena miteny aminareo raha olon-tsotra ve ny tratra nanao corruption ohatra ny Arimbiky io de fieritreretanareo anazy de afaka maina fotsiny ohatriny io fieritreretanareo anazy ve tonga de tsisy fanenjena tsisy ninona fa de hoe asorina amin'ny asany de vita fa mandra-parovintsika no hanaiky hoe rehefa mpitondra atsika corrompu de afaka mitsotsotra fotsiny eny de lazaina fa hoe IPM no ambadika ny IPM no mahazo tombotsoa IPM no zao za tena miteny aminareo i Mahery manandafa ny laza fa nahita dossier any PM izy ary niaro azy fa maninona ny narovana satria namanao izy de narovanao satria ianao zany tsy haiko akamakamany any de arovana izany fomba fiarovana ny akamakama zany tsy mety rehefa hitanao fa nanana dossier maloto ny PM avoaiko io c'est le moment ataoviko avoay ny dossier ary zay de miteny fa na IPM koa raha nanana dossier maloto am'izao de zay koa tsy anaiky fa satria le principe de tsy manaiky impunité any mpitondra manao kolikoly imaginez hoe raha ohatran'io ny kolikoly ataony mbola ministre izy de fa zao ny kolikoly ataony de mba imaginez hoe raha izy ny PM ary mba imaginez raha hoe zany tokoa hoe iny zany no PM lehibe any gouvernement lehibe an'ireo ministère rehetrarehetra tsy loza mazo fa de anaovany bizina daholo to fa hatreto
izay milaza hoe misy ambadika politika io tsy rarahinay izay ady an-tranon'ireo mpitondro ireo miady vao dia mifamoa dossier ao fa ny anay rehefa tsy manara-dalàna dia avy izay amin'ny angatsy ny arina izay koa zao miandry an'io vadiny lalatiana sy lalatiana io raha mivoaka koa ny dossier andreo dia avy koa izay amin'ny angatsy ny arina tsy hamelanay mihitsiny reo manko fa be raha atao ary tsy miambina andreo malagasy fa trop loatra koa ny zavatra ataondreo mpivady ireo ry voreborehitra ry narakotomanga reny ry tinoka alefa mediva trano tsara ao dia avoay daholo izay tokony avoaka fa izay miambina izay satria nareo nge olona be casserole raha ohatra ka hoe fitaovana lakozia ny casserole nareo dia efa tsy batterie de cuisine fa efa ataoko hoe entrepôt de cuisine izay fa le zanako mbola tsy matory enareo zany elle veut un peu de câlin fa avelako nareo aloha tsy tapaka tsony ty fa ho tapahako le izy zao izay fa mandra-piona daholo dia bonne nuit daholo amin'izay dis bonne nuit